andro sisa no isaina dia ivalona ny taona 7 andrainy taona vaovao dia 12 ihany koa isika samy manana ny fomba ietsenany zany ny rehetra samy manana ihany koa ny fihetsiketsehana samy hafa fa hiavaka kosa ny tsy anivon'ny espace nambintso talata maty ny aliny 1 ny volana desambra ao avy zao nanome toky raha teny mikarakara fantsara indrindra avy amin'izy ireo no atolotra ho an'ireo mpilanonana amin'ny fotoana. Hiavaka ny alina 1 desambra ho avy zao eny amin'ny espace nambintso talata maty misy ny lanonana mifanandrify amin'izany efa nomany ny ekipa n'ity espace nambintso ity entina iantsena indrindra ny taom-baovao 2010 akoatra ny mahatoeram-pandraisana lanonana azy moa dia manana service traiteur sy mpanentana amin'ny alalan'ny nambintso orchestra ity espace ity. Misy événement anakoho zany eto zany hoe misy salle grande salle dia misy petite salle dia le petite salle dia hoanina VIP io zany eo amin'ny olona 10 ihany no enjentsika amintsika am'resaka zao dia efa tratra ny atsasany latsaka kely amin'ireo olona 10 reo zany hoe efa eo amin'ny 20 olona zany no ao amin'ny VIP ny efa namandrika ny toerana dia miandry olona eo amin'ny ohatr'izay ihany koa sisa dia katona ny eo amin'ny salle VIP io zany tena atao hoe hafa mihitsy fomba anehoana ny ambiance ao na sakafo ao zany tsy zavatra vidina tsony fa avy hatrany dia ao daholo na ny resaka whisky na divay na champagne tolorana daholo zany eo amin'ny salle VIP. Ny eo amin'ny salle ambony kosa dia ny mazaka hatramin'ny 10 sy 800 olona matraka mihoatra an'izany tamin'ny taona natratra 20 sy 700 olona dia nanjary be loatra le olona ary fanisika loatra dia ezahantsika zany tsy ohatra ny 10 sy 800 olona ao ambony dia nambitsy orchestra no amalifaly ny ao ambony mélodie zareo miangaly feo raha tsy indrindra ny namana fa dia matsiaro ny namana dia votonona lizy fa dia miangaly feo no anafana ny eo ambany fa isy fotoana kosa hiaraka izay hototo reo dia ifandimby ifanakalo midina ny nambintso orchestra midina dia miangaly feo miakatra dia naizanajany koa dia mba hitsonjovanareo ambiance jeune be amin'izao fotoana zao zany dia misy ataoko hoe reo le hira vaovao mbola tsy vitan'ny pira ny hira azy dia manomana ihany zay DJ ao ambony zany dia isoana zany isy ambiance discothèque DJ any marifalina no tanora mba samy anina ny anitra ho azy. Isan'ny mampiavaka ny espace nambintso ihany koa ny fahaizany mampisy ambiance de convivialité ary indrindra ny fanajana ny ora fanombohan'ny fotoana. Noferana ho amin'ny 7 alina ny fanombohana lanonana amin'ny alina 1 desambra io. Hitanao eto amin'ny sary ny mety ho endrikendriky ny espace nambintso amin'ny fotoana io toy ity tamin'ny fanentanana nandritra ny lanonana mariage naraisina teto ity tamin'ny fotoana nandalovana eto ety atoerana. I Jessica sy santatra moa izay vao nanorina tokantrano dia isan'ny safidy ny espace nambintso talata maty. Satria zany ety akaikikaiky anay dia izay ny atao safidy firaritso dia hoe engany mba ho salama daholo zany tsika rehetrarehetra. Raha iverena ny alina 1 desambra dia mbola mitohy ny famandrea-toerana amin'ny alalan'ny antso an-tariby 033 11 055 84 033 11 055 83 034 04 538 78 ary afaka atao ihany koa ny manantana mivantana ety amin'ny espace nambintso. Tafiditra ao anatin'ny tapakila moa ny buffet gastronomique, boisson hygiénique, champagne sy ny gâteau du nouvel an.